LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. Nasaroton'ny fitondram-panjakana sy ny senia hatrany am-piandohana ny fahafahana mirotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka. Nanomboka tamin'ilay caution 20 tapitrisa amin'ny famoronana teny an-dalana ireo taratasy ilaina. Ny ampin'ny famila filana ny fahazoan'ilay fanamariana ny fandoava-ketra 211 bis. Andriany anarivelo ajo sy Ratavila andro ny kandida solombavam-bahoaka natolotry ny kolektifa ny Malagasy ho an'ny distrika Navaradrano. Amerina ny asa Navaradrano indrindra i Madagasikara no antony fandraisana andraikitra ireo kandida. Kandida solombavam-bahoaka amin'ny mahaloteny ray avy ao Vangandrano-ndray no nosamborina taorian'ny fametrahany ny antota taratasy firotsahako-vidiny sabotsy lasa teo. Tranga izay mitovy aminazy ilay kandida tsy miankina tao nozobe. Olona roa milaza ho afaka mampiditra olona hiasa amina orinasa nivelany amin'ny alalan'ny internet na travail en ligne no tratehaka taorian'ny velam-pandrika natao azy ireo. Betsaka ireo olona efa lasibatra ary vola be nitakin'izy ireo anatin'izay. Anivelany anarivon'ireo mponina nafindra toerana vokatry ny tondra-dranogoavana ny Rosia tafiakatra ray alina mahery ihany koa ireo trano dibo-drano tanteraka amin'izao fotoana izao. Raha nitatitra nataon'ny minisitra misahana ny vonjitaitra Rosiana ny antsiprian'izay. Ankafaliana trano tomboka lasia tombovavy no itsidihany indray ny tokantranonao amin'ny tialety tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Tena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka izany. Matoa andatsoratra avy hatrany nonde anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Nasarotony fitondram-panjakana sy ny senia hatrany am-piandohana ny fahafahana mirotsaka ho isan'ny kandida solombavam-bahoaka. Nanomboka tamin'ilay caution 20 tapitrisa ny famoronana teny an-dalana ireo taratasy ilaina fa ihany koa ny famila filana amin'ny fahazoan'ilay fanamariana ny fandoava-ketra 211 bis ary izao mitohy amin'ny fisamborana sy ny fanaovana raha matahory ireo kandida maro manerana nosy. Asa inona no atahorany fitondrana fividianana izay fitsarany vahoaka hoe ny mpanara-baovao onona say. Andro farany amin'ny fandraisan'ny OAVEC na ny organe de vérification et d'enregistrement des candidatures ny antota taratasy firotsahako vidiny ho an'ireo maniry ho kandida solombavam-bahoaka androany. Raha ny hita aloha mampiasa ny fomba rehetra aniliana sy ampihenana ireo mpifaninana amin'ny fitondram-panjakana sy ny volomboasary. Asa iza no matahotra fifidianana sy fitsaram-bahoaka ho ny mpanara-baovao. Efa hita taratra tamin'ny nampiakarana voahifatreny caution andro kandida io. Tany no efa nametra-panontaniana ny maro ny amin'ny hoe fangana atao ho an'ny mpanambola, mpanao afera sy bizana, te hiblinkiblingy eny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena fa tsy ho an'izay vonina anara-maso ny fahefana mpanantanteraka, ho arifanina hitondra sy handinika ny lalàna mahasoa sy hanatsara ny fiarahamonina isiny ny fampandrosoana no ilaina. Io fampiakarana 20 tapitrisa ariary io izay rehefa nandeha ny fotoana nisokatra ny fahafana manatitra ny antota taratasy teny amin'ireo OAVEC manerana ny nosy tao hita fa tsy nahasakana ireo titanindrazana vonina ametraka ny fanovana eny amin'ny lapan'ny demokrasia tsy mbazaza io fampiakarana avo efatreny io. Nanomboka nipotra sy fantatra ihany koa ireo kandida ho solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana sy ny tsy miankina ka asa izay nivoaka ave babany avokoa ka niditra tamin'ny paikady manaraka indray ny fanjakana sy ny mpiaradia aminy no asarotana ny antota taratasy ilaina. Taony no fironina tsy arak'ilay didim-panjakana efa nivoaka fa mbola Rosiana ny dio an'ireo tapa-kevitra ny hitondra ny fanovana. Nanaraka izay ihany koa ny filamboatsiary afindray na ampifilafilaina ankasarotana ny fahazahoana ilay état 211 bis eny amin'ny sampandrara misahana ny hetra. Ity rafitra ity izay tsy fantatra ny hoe nanomboka oviana no isan'ny miraipetsapetsa sy miditra amin'ny raharaha politika araka ny fitaraina an'ireo kandida maro manerana ny nosy. Nampiakarina ny caution, nampina ny taratasy ilaina, nasarotana ny fanomezana ilay taratasy manamarina ny fandoava-ketra.
ireo rehetrareo mba entina aniliana amin'ny fomba mivantana sy ankolaka ireo kandida fa tsy mbola naomby ihany izay teti-dratsy izay ka io tonga amina fisamborana kandida solombavam-bahoaka amin'ny faritra maro manerana nosy io indray ireo nampindramina ny fahefana ao ireo ny samborona ao ireo anaovana raha matahora amin'ny endriny maro samihafa ireo tranga ireo izay mahatonga ny mpanara-baovao ametra-panotaninany amin'ny hoe fa ino ny atahora ny fitondrana rajoelina ity fifidianana ity ngatsy efa nanao fifidianana tamin'ny volana novambra teo ary lany premier tour etsakilany ny seni efa tsy lazaina intsony ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrinana inona namafy ny fironany voatsely iny ka asa inona indray no mbola atahora ny fitondrana rajoelina io fitsaram-bahoaka amin'ny 20 Mey io sa efa fantatra deny zao no hoe aiza ary iza no azo ny maro anisany amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena ny vahoaka no isafidy izay hosolo tenany izay hosolo vavany ary vahoaka ho saro-piaro amin'ny safidiny amin'ity indray mitoraka ity andriany eny Avril ado sy Ratavlahandro no kandida solombavam-bahoaka natolotry ny kolektif amin'ny malagasy ho an'ny distrika Navaradrano tontosa tamin'ity androan'ity ny fametrahana ny antota taratasy firotsahako-vidiana amelina ny asa Navaradrano Antananarivo ary Madagasikara no antony fandraisana andraikitra ho ireo kandida tamin'ity androan'ity nanatitra ny antota taratasy firotsahako-vidiana teny amin'ny Ovekina ny sanandroany ny kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natolotry ny kolektif ny malagasy ao amin'ny distrika Navaradrano azo andriany Avril andry Ratavlahy ireo no tapaka ny vovonana fa ho kandida amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana Mey 2024 io ireto kandida solombavam-bahoaka ireto izay vonina anohy ny tolony efa natomboka tamin'ny taona lasa isiny ny fanovana ny voalohanteny aloha dia mankasitraka nyreto filoha ny antoko ao amin'ny kolektif ny malagasy reto izay tonga nanotrona anay efatra amin'ny rahala mianaka teto misaotra azy ireo nametraka ny fitokisany taminay misaotra ny solombavam-bahoaka perinasa ihany koa mampiseho fiara-miasa findrindraindrindra manatateraka ny asa izay efa natomboky député Naina aty amin'ny faritra Avaradrano izay dia eto dia manarahoatra ny miantso ny voakana Avaradrano rehetrarehetra satria ho ana Avaradrano aloha voalohany indrindra no anton'izao irotsahana izao atao anatin'ny kolektif ny malagasy ny faharoa mandrakaraka an'izay dia ho ana Antananarivo ihany koa satria ohatrany nidina ambany dia ambany ary voatsinitsinina no Antananarivo Antananarivo tato ato izay ka izay zanaka Avaradrano volona ijoro amin'izany ary ny fahatelo farany dia ho an'ny Madagasikara tsy mbola vita ilay tolona amin'ny fanovana dia vonina izay hitondra an'izay fanovana izay miainga ty Avaradrano ho an'ny firenentsika izay ary manantena fa dia ifanometana antsika rehetrarehetra ao anatin'ny fihavanana ho amin'izay fanovana izay araky ny teny filamantry ny kolektif ny malagasy iny hoe fihavanana ho an'ny fanovana fanajana ny rafitra sy ny fandaminana fikatsana ny tombontsoa ambony firenena no mibaiko ho ny solombavam-bahoaka na ina Andriambelsoa ny tenany izay nanotrina ity fametrahana ny antota taratasy ny ireo kandida solombavam-bahoaka ity ia ny fandaminana anatiny ao amin'ny antoko no natao ary nakatoavy ny vovonana ny kolektif malagasy zany ilay izy dia nosoana moa ny fametrahana ny antota taratasy androany ny antony ngamba dia araka ny teny teo toyana fanozana ny tolona ary tsapa fa ilaina tsakefa politika izay tolona ao amin'ny firenena izay maro ny zava-bita indrindra moa tao amin'ny fitomboana nisy fiarahana tamin'ny narananay tao amin'ny RD dia betsaka no zava-bita taty arina somary ny eny zay ka zany alako tsiny amin'ny vahoaka Navaradrano mety misy tsy tanteraka ny zavatra nampantenaina ataoko fa eo ireo solombavam-bahoaka vaovao anohy an'izay asa tsy vita zay ho an'ny Navaradrano manentana ny vahoaka andray andraikitra ho tompony fa tsy hompitazana ary ho saro-piaro amin'ny safidiny amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ny eo anivon'ny kolektif ny malagasy fa ity fifidianana solombavam-bahoaka taona 4 ity no sarotra indrindra ny fikarakarana ny antota taratasy tato anatiny 5 taona nandraisany anjara tamin'ny fifidianana teto amin'ny firenena ho ny kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny kolektif ny malagasy Roland Ratsiraka tany Toamasina androany taorian'ny faneterany antota taratasy firotsahako-vidiana ihany koa tranga izay manamafy ny tsy fanana mpitondra amin'izao fotoana toetsaina ty fananana madio amin'izay fisiany fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena izay
Ny ariva teo tokony tamin'ny 10 vao totosa teto amin'ny birao ny Ovek Thomasn ny fanaterana ny antota taratasy filatsahakofidina ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara an'Andriamatoa Roland Ratsiraka sy ny fampahafantarana ny maha-kandida azy ato anatin'ny distrika ny Thomasna voalohany ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny alarobia fa 7 ny volana May ho avy izao. Nisy ny sakatsakana tamin'ny fahazahoana ny antota taratasy 120 bis ka nahatonga ny fitarazoana ho amin'ny ora farany. Ya tonga eto zany zay araky ny fangatany olona maro dia mametraka ny filatsahakofidina solombavam-bahoaka tena Roland Ratsiraka de Madame Michel Randrensalama ny candidat faharoa, Madame Saouli ato miaraka aminay koa suppléante de Madame Bienvenue ihany koa suppléante. Tonga zay nametraka an'izany candidature zany. Efa tokony napetranay tamin'ny sabotsy izy io fa tsara ho marihana fa napetraka ny fangatana 200 bis nanomboka tamin'ny talata angambany iny de tsy azo mihitsy ny 200 bis raha tsy androany maraina. Efa nilatsaka za tamin'ny mois de novembre tsy solana azo ny 200 bis. Amin'ny fomba ahoana miteneniko amin'izareo eto hoe tsy azo indray le 200 bis tamin'iny sabotsy mbola niady an'izany, lahady mbola niady an'izany feno sakatsakany fa tsy natao makivy fa natao vomaika mavelombolo te hijoro ho an'ny Tamatavy ka feno fitapitaka le izy kanefa ny tafapetraka tsara, vita tsara le 200 bis mankasitraka ny olo jiaby ny karakara fa dia miambigny zany tsika ny décision finale. Tsy manana toetsaina hiatrika fifaninanana masina sy madio ny mpitantana ny firenena ankehitriny hoy ny candidat Roland Ratsiraka manoloana ny sakatsakana natao taminy sy tamin'ireo izay manam-paniriana ny ilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ka nahatonga ireo olana nitranga toy ny tany Nosbe Elville sy ny tany Vangaindrano. Le toetsainy le mpitondra le ekipa ampitantanana ankehitriny tsy olona zatra magnano sport tsy zatra magnano compétition fifaninanana masina resagna nefa sakatsakana no ataony olo jiaby. Efa 20 taogna mahery zany latsaka fidina mbola tsy nahita fasarotana ohatrany androany amin'ny fagnamboarana dossier. Donc zay ny toetsaina lomorina zany tsy mampandroso firenena fa tokony magneky anao hoe olona jiaby afaka milatsaka fifaninanana io de zay tiany vahoaka ny lany fa tsy hoe sakana ny sasany tsy afaka ilatsaka na eno ateo hoe misy solombavam-bahoaka ilatsaka Vangaindrano de natao arrestation ny solombavam-bahoaka ny Nosbe taloha zay ilatsaka ihany koa natao arrestation koa efa 3 andro ngamban'izay de zay ny zavatra zay zany mifono ratsy manjary mialatsiny za miteny an'izany tsika tia raha mahitsy tia raha mety ary zay mihitsy ny tokony ampafantarintsika vahoaka malagasy sy ny tanora malagasy magnano raha madio kanefa le fanjakagna mihitsy zany magnano raha tsy mety. Donc zany ohatrany anay ohatrany tadiavagna le directeur ny impôt teto nanomboka tamin'ny Zoma tsy mipetraka an-tragno ntsony izy fa milefa antany hafa antsonga amin'ny telefona tsy mety azo tegna tsy rariny fa rabasoa rabatsara tsy ary natatro mihitsy n'izay filatsako fidigna aketo vahoaka ny Tamatavy mitsara anazy. Tsy ananan'ny mpitondra ankehitriny ihany koa ny toetsaina tia fanatanjahantena ka ny fanaovana antsojay sisa no farahery entina minganana ireo candidat izay everina ho mafy sy manana ny tanjany amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Fa nivondron'ireo vovonana avy amin'ny fanoherana izay ahitana ny firaisan-kina sy ny kolektifa ny malagasy ao amin'ny distrika Anambanja amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io lohalisitra amin'izany Solaimana Mahamodo tanjona ny anafitra ity distrika ity amin'izao fahantrana sy fahasahiranana lalina izao hitondra ny feon'ny vahoaka Anambanja manoloana ny fahefanam-panatanteraka ihany koa ary ametraka ny distrika Anambanja amin'ny toerana tokony isy azy na izany ara-toekarena na ara-tsosialy ihany koa ndao arahana ny fanampanazavana. Magnoloana ny toedra raha ampiaigna antsika tsiraikaraiky agny mahatsapa zay amin'ny mahampitarika zay hatram'izay mbola tsy nagnadiso ary mbola tsy niala nareo voaka ny sambrano satro zay amelanareo irery mba hisy hoe araka ny regninareo agny candidat tokana mahatsapa zay fa nivoaka ny sambrano tsy azo avelavela amin'ny hitaritin'olo na avela tsy ho hisy mpitarika karaha akoho nariandriny ka eto afako aby
itodika aminareo zay raha sitraka anareo niany tafilatsaka zegny voapetraka atsika ny filatsahanko fidianantsika hofaninana solomba vahoaka anareo vahoaka ny sambrano manontolo amin'ny alalan'ireo fivondronany antoko-panotra anankiroa lehibe dia ny collectif ny ho an'ny malagasy sy ny firaisankina any malagasy izay zavatra zay maisoranay koa ray aman-dreninay avy any ray aman-drenitsika avy any Tananarivo na agny amin'ny firaisankina na agny amin'ny collectif tsy nandany fiaragna eto vokatra zegny ny pitariky ny liste eto amin'ny district ny Ambanja dia ny tenko zay mpivolagna Andriamatoa Souleymane Mahmoud avy amin'ny collectif ny malagasy ary ny suppléant na fagnampin'ny liste zegny dia Andriamatoa Lenda William avy amin'ny firaisankina any malagasy zegny porofo fa eto Madagasikara ngamba hafahafa ihany na eto sambrano satria zay eto mamahay raha ty ary zay mahasoa ny vahoaka no tanjontsika fa tsy netraketraka na ny fitiavan-tegna n'olo tsaraikaraiky fa na regny za fa very ny vahoaka ny sambrano tsisy pitariky nanapa-kevitry vao tamin'ny joma teo vao nanapa-kevitry zay manitarika hatram'izay teto tsapa koa many finiavagna ny reto zandry mahatidera reto mbola tanora itrero nefa mamontegna mivolagna magnambara ary magnabe ny vahoaka ny sambrano mba hatsapategna amin'ny fahoriagna mahazo atsika na amin'ny fiaignanatsika tsaraikaraiky na amin'ny vidiny vokatra atsika tsaraikaraiky na ny fiaignatsika amin'ny ankapobeny indrindrindra ny fiaignana amin'ny maha-olombelogno atsika amin'ny lafiny jiaby io koa many fahoriagna mahazo atsika vahoaka tsaraikaraiky zay tsisy tany hitodiagna mira tany tsisy mpitondra zegny nahatonga zay ny latsa ao anatin'izay fiatriana ny fividianana ho avy zay omaly tolakandro ihany koa no nametraka ny antota taratasy firotsahako vidiny amin'ny fividianana solombavam-bahoaka teo anivo novek mananaravaratra ny kandida rary ny Rina Sidonie izay nirotsaka amin'ny anarany tenany manokana ny fahitany fa niverin-dalana ny fampandrosoana ny mananaravaratra ny ho isany nanosika azy irotsako vidina Henri Florion. Anisan'ireo kandidana anio ny fahavononany ary tonga voalohany teny anivo novek ao mananaravaratra ho malotolakandro nametraka ny antota taratasy firotsahako vidina ho solombavam-bahoaka ny kandida rary ny Rina Sidonie ny fahitany olam-bahoaka ka nitondrany izany eny anivo ny anteny mera-pirenena no natonga azy niroso amin'ity dingana lehibe ity rany nambarany mialohan'ny io fametrahana antota taratasy ho malofolakandro teny anivo novek mananaravaratra io niona tamin'ny vahoaka maro izay tonga nanotrina azy rary ny Rina Sidonie tao anatin'izany no nanaovany tatitra ireo tomba nezaka vitany nandritra ny lalaovan'ny politika ary nanomezany sehatra ireo rehetra nametraka fanontaniana sy fanamariana taminy azo ambara fa niray feo ny rehetra amin'ny famerenana fitokisana amin'ny ramatoa rary ny Rina Sidonie ho solombavam-bahoaka ny mananaravaratra satria samina tsy aro-tena fa niverin-dalana teo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana teo anoloan'ny filokalokavana nataon'ny fitondrana ankehitriny. Iverenantsika eo rehefa avy eo ny makasika an'izay fametrahana ny antota taratasy firotsahako vidina amin'ny fividianana solombavam-bahoaka izay fa ao anatin'izay fiatrehana ny fividianan'izay hatrany nanolotra ny AIFID solombavam-bahoaka ihany koa ny teo anivon'ny Transparency International maro arak'izany ireo masotsivana napetraka hahafahan'ny vahoaka mijery sy mamatapantatra ireo kandida mendrika ho vidina sy tena hisy olo-tena ny vahoaka marina anatin'ity AIFID ity Nela Anevson. Manoloana ny zavatra miseho teto amin'ny firenena farany teo naneho ny heviny androany teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar sy vahaolana ara-politika hoe izy ireo ny fanesorana anirazana masoa Kristina tsy ho solombavam-bahoaka. Zao ny toetra raha misy atsika vao hitatsika aingana teo koa moa ny fanonganana ny filohan'ny anteny mera-pirenena izay moa dia manontany tena hoe naninona raha niandro ny feam-potoana ihany satria efa manakaiky ny fividianana ho vita nge tapitra ny mandahan'ireo solombavam-bahoaka ireo tena tsy afaka niandro mihitsy ve fa sa tsy maintsy nanao an'izay famaizana ara-politika izay izany rehetra izany zany tsy miantso an'ilay filaminana izay tadiavintsika rehetra ao anatin'ny fividianana ho avy fa ohatrany hoe miantsy ady ara-politika indray tsy misy mila an'izany disadisa zany nefa isika malagasy. Nandritra ny andro farany anaterana ny antota taratasy firotsahako vidina solombavam-bahoaka no hanosafidin'ny Transparency International Initiative Madagascar anolorana ny AIFID solombavam-bahoaka izay fitaovana anampina ny olo-pirenena amin'ny fividianana solombavam-bahoaka ny 2020 Mei ho avy izao.
ity aifidy ity nofo fitaovana ho an'ny fanapahan-kevitra sy nisy amin'ny fividianana miantso ny olom-pirenena ifidy ny kandida amin'ny alalan'ny nisy masosivana toy ny nisy momba azy ny traikefa ara-politika sy arakasa sy nisy tetikasa sy ny fangararany ny vola ampiasainy nandritra nisy fanatanterahana ny asa-panjakana no sahany fa indrindra ihany koa fa ny fandraisan'ny anjara amin'ny ady amin'ny kolikoly Uzarena mamepona amin'ny olom-pirenena ity aifidy ity raha ny fanazavana mba anaovana ny tombana. Zany andrefesana azy ireo raha ohatra ka nisy fanontaniana valiana zany fanontaniana napetraka dia hoe raha ohatra ka tsy mivalina dia nasiana aotra raha mbola mampisalasala dia nasiana isa ray raha ohatra ka eno valiny tsy misalasala mihitsy dia natao roa dia any amin'ny farany zany rehefa atao ny total dia tokony mamoaka isa anankiray zay dia misy arakarak'izay isa zay no toromarika apetraka hoe raha mbola eo anelanelan'ny aotra ka hatramin'ny 10 dia mbola tsara zany mbola tsy io zany ilay candidat tena izy raha ohatra ka eo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 7 dia azo lazaina fa manana an'ireo mamaly an'ireo masitsivana zany izy fa mbola tsy ampy nefa izay ka raha ohatra ka anelanelan'ny 20 sy 9 zany tsy dia io ilay candidat azo heverina hoe mety indrindra tsy hoe idéal fa metimety manakaiky mety indrindra tamin'ny alalan'ny zava-misy sy nisy alalana misy eto amin'ny firenena no fanamolavolana ireo fahamasosivana ara-ny fanazavana indrindra ny lalàna misy eto amintsika satria miainga tamin'ny lalam-panondrenana ireo masitsivandreo sy ilay fampahafantarana ato ambadika araka ny lazaiko teo hoe inona avy ny andraikitra izany solombavam-bahoaka izany tsika angasa manara-baovao daholo mahita ny zava-misy any amin'ny anteny miram-pirenena tsy indray tsy indroa koa teny nisy an'ireny karazana skandale mifandraika amin'ny kolikoly ireny kolikoly tena avolenta ny tena anisan'ny olana anankiray hitantsika any amin'ny anteny miram-pirenena koa dia tsy maty manota efa impirimpira nisy solombavam-bahoaka perinasa voaroiroy na tena tratra ambodiomba mihitsy ny tao anatin'ny fanaovana raharaha maloto zay ny azo ilazana azy kanefa tsy nisy voasazy tsy nety vitsy atao nefany raha ireo olona ireo no mpanao lalàna zay ny asany voalohany nefa ary zareo tsy andairany lalàna dia aiza hoaiza moa zany no inona ny zavatra lojika ao anatin'izany zany rehetra zany zany nisy tonana ny sain'ny mpifidy hoe mahaiza misafidy dia aoka izy ahitana hatrany rehetra mba hifidy sy hisafidy ireo olona ho fidiny ary tsy variana amin'ny tolotolotra omeny ireo kandida mandritra nisy fampelezan-kevitra izay ho tanterahina ho avy izao fa misy 5 ireo kandida nanatitra ny antota-taratasy filatsahako vidiny ho solombavam-bahoaka tao anatin'ny distrika an'Antsirabe voaloha tamin'ity androany ity nisy ireo olana tamin'ireo antota-taratasy nisy olana ny antota-taratasy ho an'ireo kandida sasany saingy lamina zany tamin'ny ora farandao rahantsika ny fanadihadiana netiny andry nirina ary andriamiarsoa Kolo Antsirabe Vidra ao anatin'ny fepitaona farany amin'ny fanaterana ny antota-taratasy ho filatsahako fidiana ho solombavam-bahoaka ihany koa ny teto amin'ny faritry vakinankaratra tamin'ity androany ity araka izany dia misy 5 ireo kandida izay nanatitra ny antota-taratasy ho filatsahako fidiana ho solombavam-bahoaka atao anatin'ny distrika an'Antsirabe voalohany ny 3 amin'izy ireo izay kandida mahaleo tena ary ny 2 kosa izay natolotry ny atoko nisy tamin'ireo kandida sasatsasany izay nanatitra ny antota-taratasy no nanana olana saingy voava ihany izany ny farany raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitry ny ovek atao anatin'ny distrika an'Antsirabe voalohany androany ny farany zany amin'ilay fanaterana an'ilay antota-taratasy mifarana androany amin'ny 10 kanefa moa dia voatamin'ny maraina zany nanomboka nanatitra ny kandida tonga voalohany teo zany sao dia efa teo zary atao amin'ny herimary dia efa nisy indépendant anankiray teo fa somary mbola nisy miandry kely zareo nisy taratasy kely famadika katoko ny fametrahana indray sao zareo vao amin'ny transport razanak'olona voava satria izay ataoko zay ny teo zao nle farany teo ho an'ny atao hoe certificat de nationalité malagasy io zany dia any amin'ny toerana hipetrahanao io no alaina fa tsy hoe any amin'ny toerana na aterahanao dia nisy ohatr'izay zao dia tsy maintsy hoe soloa aloha vetivety fa voasolo eto toerana io ary ohatra zany ireo candidature ireo mahazo ny atao hoe récépissé d'enregistrement dia dikan'izay zany izy efa afaka mamonjy an'ilay fanaovana tirage au sort izay ataontsika amin'ny 17 avril anisan'ireo kandida nanatitra ny antota-taratasy ho filatsahako fidiana ho solombavam-bahoaka tao anatin'ny distrika an'Antsirabe voalohany tamin'ity androany ity ny kandida razanak'olona Paul izay kandida mahaleo tena natolotro ny transport razanak'olona mila fiovana ny vahoaka an'Antsirabe hoy izy
izay no anton'izao filatsahako-fidiana solombavam-bahoaka izao. Ny latsaka no fitalian'ny vahoaka na tsirabe dia ny safidy ahy latsaka na tsy tokony ianao an'izay ary fa efa nahita tareha maizina fa mbola tongotsika tsy maintsy mijoro raha zanak'olona ary izay ny antony ilatsahana jerevako nyreto tatsahana amako reto fa nisy mijaly ny fiainan'ireo. Araka izany dia misy sadimy ireo kandida ho solombavam-bahoaka izay nanatitra ireo antota taratasiny teto amin'ny Braonovec atao anatin'ny distrika Antsirabe voalohany tamin'ny ity androany ity. Fa tafapetraka androany tetsy amin'ny Ovec tana 4 ihany koa ny antota taratasy firotsahako-vidiana ny kandida ho solombavam-bahoaka. Ramboa Salama Emilien izay isan'ny kandida mahaleo tena ihany koa amin'ny fifidianana ho avy. Raha ny fanazavana netiny tamin'ity androany ity vonina nosy anasoa ny boriboritany fahefatra ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka ny kandida fanampanazavana. Tsy namony sofo izakay fa nandinika tsara dia nandanjalanja ary dia manatateraka ny fanatanterahana zany antso zany amin'ny fanohizana ny asa fitadiavana ny tombontsoan'ny vahoaka eto amin'ny boriboritany fahefatra mametraka amin'ny toerana misy azy ny etaetan'ny vahoaka indrindra ny asiny zany vahoaka ety amin'ny fotony zany. Kandida solombavam-bahoaka mahaleo teny iray avy eo Vangaindrano antsoina hoe Mahavita Ra Silvestre indray no nosamborina taorian'ny fametrahany ireo antota taratasy filatsahako-vidiana ny sabotsy lasa teo tsy hita izay misy azy hatramin'ny androany ka natonga ny ponina sy ireo ray aman-dreny antesaka nanao fihetsiketsehana sy fanambarana miaraka tamin'ity androany ity trango izay mitovy amin'ny nazo ilay kandida tsy miankina tao Nozobe. Daniela Minoarso. Nosamboriny mpitandro filaminana ny sabotsy 9 aprily lasa teo taorian'ny fametrahany ny antota taratasy filatsahako-vidiana ho solombavam-bahoaka tao amin'ny distrika ny Vangaindrano i Mahavita Ra Silvestre na Itaray izay kandida mahaleo tena. Tsy fantatra mazava hatreto ny antony nisamborana azy na ny toerana misy azy amin'izao fotoana ho ireo ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny foka antesaka izay mitaky ny famotsorana azy. Ary dia noentina io zanaka io ary sy fantatray vahoaka eto Vangaindrano na maty na velona na anapigadrana izy hatramin'izao. Koa noho izany dia miangavy ianareo mpitondra fanjakana mahefa any Antananarivo zahay ray aman-dreny rehetra manerana ny komina 1 mandrafitra ny distrikiny Vangaindrano ny amoahana azy sy misy etakany. Mangataka ihany koa izahay ny mba ahafahany rehetra mirosaka ankalalana sy mitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Izany no natao mba hisian'ny filaminana eto amin'ny distrikiny Vangaindrano. Ambaranay fa sy tomponantoka amin'izay zavatra mety hitranga eto Vangaindrano sy izay mety ho ataony antesaka manerana nosy izahay. Jehivin kandida solombavam-bahoaka iray eo Nozobe fantatry ny maro amin'ny anarana hoe François Labanana ihany koa ny zoma hariva teo no nosamborina noho ny antony tsy fantatra mazava taorian'ny fametrahany ny antota taratasy filatsahako-vidiana saingy nalefa nody ny sabotsy teo. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro ny antony amin'izao fotoana manakaiky ny fifidianana izao. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadina hoentina aminao rehefa avy eo. Santionana ny fahaiza-manao ireo mpisehatra amin'ny fikarakarana sy fiahiana ny fahasalamana biby eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fisolokiana ireo olona fisolokiana nataon'ireo olona milaza azo mahay ary afaka mampiditra olona hiasa amin'ireny resaka travail en ligne ireny aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika izay. Parce que ça
sambatra miaraka mizara kado ararotiny fiainam-bidy amin'ny Avril Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Mamenna ny arabatra ny tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay tsy manana olona azo atokisana sy azo antoka fa azo ny fomba hoaka amin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka intsony ny antokony mpitondra amin'izao fotoana izao. Io no mahatonga ireo minisitra maro narotsaka hovidiana ho ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana. Izy ireo izay tsy mbola nametra-pialana ka mampametra-panontaniana hoy ny fanazavana ny fipetraky ny lalàna sy ny fepetra momba izay. Sahiran-tsaina amin'ny fisafidianana ny kandidany amin'ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka ny antoko mpitondra amin'izao fotoana izao. Raha ny faneho-kevitry ny antoko fiombonana androany, betsaka mety nazoto irotsaka hovidiana amin'ny anarany IRD, saingy tsy mamfeno ny fepetra indrindra ny fahaiza-manao takiana amin'izany sy olom-bavam-bahoaka izany. Izy ireo izay tsy azo atokisana sy azo antoka fa azo ny fomba hoaka amin'ny fifidianana ho avy. Iza ireo kandida izay ndeha ataoko hoe mety ho azo amidy zany ary ho mora amidy ho an'ny fitondrana zany no nahatonga n'ilay fahasarotana teo amin'ny fifidianana izay kandida zany isolotena ny IRD zany eny anivon'le distrika. Raha tsona zany ny resaka olona betsaka zany fa betsaka tsy andraofana. Zany hoe miavitsy ireo olona zany azo tokisan'ireo vahoaka eny anivon'ny distrika zay miaradia amin'izao fitondrana zao satria efa hitantsika ny bilan zany fa tsy dia nitondra fampandrosoana zany tamin'ireo distrika zany zay nahalany azy avy ireo iavy ireo kandida teo aloha zany. Ka azo antenaina zany amin'ity indray mitoraka aty fa misy ireo kandida zay nandresy tamin'ny fidianana sombavam-bahoaka tamin'ny farany teo iny fa tsy izy nazo an'le mandat fa nomena olona hafa zany zay miteraka frustration zany frustration ao anatiny antoko IRD zany. Hitantsika fa betsaka zao ireo frustré lasa nandeha indépendant. Io no natonga ny antoko mpitondra nanolotra ireo minisitra izay efa sakaiza mahatoky tsy nivady belirano tamin'izy ireo ho kandida sy olom-bavam-bahoaka. Izy ireo izay tsy mbola nametra-pialana ka mampametra-panontaniana hoy ny fanazavana amin'ny fipetraky ny lalàna sy ny fepetra momba izay. Fomba fijerenay n'ilay fifidianana aloha zany dia efa hita tara sahady fa tsy dia hadio zany. Ny antony dia hitatsika ny fandikalina lana maro samihafa zay nataon'ireo solotena mpanjakana zany zay notendrena nefa efa fantatra sahady hoe izy ireo no hirotsaka zany hitondra n'ilay maillot n'izao fitondrana izao. Dia midika zany fa lasa voahitsakitsaka ilay neutralité de l'administration satria raha ohatra ka olona ministre manana intention ilatsaka ho fidiana anao sombavam-bahoaka nefa tsy mbola mametraka n'ilay ndeha ataoko hoe fametra-pialana zany dia efa midika sahady zany fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny laony zany mahakasika an'izay fanaran-dalàna zany. Hitantsika moa zany fa ny arbitre zay hitsara n'ity fifidianana ty dia mitaza-potsiny lasa spectateur fotsiny zany fa tsy mampihatra n'ilay lalàna zay narangaranga zareo fa tsy maintsy hosaziana zany ny olona zay mioapefy zany mialohan'le fifidianana mandritra n'le fifidianana ary aorianan'le fifidianana. Hitantsika nefa reo tsy fanaran-dalàna maro samihafa zay ataony olom-bafidy any anivony faritra maro samihafa fa dia jerepotsiny zany fa tsisy sazy zay mihatra amin'izy ireo. Manana didy goavana amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ny solom-bavam-bahoaka fa mola volana sy fandaniana lalàna fa naramaso ny asan'ny governemanta ary fanaovana tombana ny politika mpanjakana. Ireo rafezana no andrasana azy ireo akoatra ny fitondrana ny etaetam-bahoaka fa tsy hanasoaso na anara-drenirano ny fahefana-panatanteraka ka tsy ady afa-tsy ny tompontsony. Fomba fanaovana politika izay mila ovaina amin'izao fotoana izao isiny ny fampandrosoana marina eto amin'ny firenena.
mila mametraka politika mazava hiatrehana sisoroana ny mety fiakarany vidim-bary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Antony mienatra ny vary afarana rahoarina antona 2020 vokatr'ireo rivodoza ihany koa saika miena ny famokarana anatiny noho ny fahavoazana amin'ireo tanimbary ankehitriny elarana Efson. Vary milanja Vaovao sy Avril sy 4 taona no afaran'i Madagasikara tamin'ny taona 2020. Ny ena 2027 isanjato izany hoe latsaky ny 3 taona raha oharina tamin'ny taona 2020. Ny tompony vokabary teto antoerana antony io araky ny tatitra voaray ny famokarana anatiny anisany manampibe ny toe-karena no izy mitarika afamirona-kasa maro mivantana sy tsy mivantana mampiena ny atany ny fanafarana fampitombona lanja nisy vokatra avy eto antoerana ihany koa. Ankehitriny nefa 720 hektara ireo tanimbary simba vokatry nisy rotsakorana sy nisy fandalovana nisy rivodoza agamany atany amin'ny faritra misa 4 teto Madagasikara. Raha toa ka 570 hektara ireo tanimbary voatototra araky ny tatitra navokany BNGRC. Saika ho isan-taona nisy fahasimbany nisy fotodrafitrasa sy ny tanimbary amin'ny hektara maro raha ny eto Madagasikara. Miana fahasahiranana matetika araka izany ireo faritra lalovany rivodoza. Efa fantatra mialoha ny fandalovany ireo loza voajanahary ireo. Tokony isy manoloana izany ny paikady ahafahana miatrika izany raha ny nambarany ireo mpahay toe-karena. Tamin'ny rivodoza tany aloha izay nitondra fiasana tamin'izany ny lemaky Marovoay. Efa nangataka tamin'ny fitondram-panjakana ireo tantsaha any antoerana mba analana ny fasika amin'ny tanimbary saingy tsy mbola nisy izany. Ny fisian'ny fasika amin'ny tanimbary izay mampiena betsaka ny vokatra raha ny fanazavana. Ny zavatra ngeza-be aloha zany dia hoe ny lafiny eo amin'ny lafiny ara ekonomika dia misy ataoko hoe zavatra ngeza-be tokony hiatrehana rehefa fotoan'ny mpahavaratra tahaka izao. Irahantsika mahalala fa ny orana sy ny fahasomban'ny lalana ary ny fahasomban'ireny fotodrafitrasa ireny ateraky ny rivodoza sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena dia miteraka vokany eo amin'ny fivaovan'ny vidim-piainana zany io indrindra amin'ny période tahaka izao. Mba tsy hiverenany ireny intsony dia fotoana izao angambany ataoko hoe fametrahana n'ilay politika mpanjakana mazava tsara mba ahafahana miatrika n'ireny loza voajanahary ireny. Eo zany le ataontsika hoe court terme fa ny ataontsika hoe long terme amin'izy ireny dia tokony efa misy modèle na ataontsika hoe rafitra manokana ahafahana mifehany ireny fivaovan'ny vidim-piainana ireny. Tsy ivona efa nanao fanambarana ny firenena indiana fa ampiena nisy vokabary ahondrana aty Madagasikara. Hatreto tsy mbola nilaza ny fitondram-panjakana fa efa nahita vahaolana amin'ny fepetra no raisin'ny firenena izay isany mamatsy vary betsaka atsika. Raha ny nambarana ireo mpahay toe-karena efa tokony hiakatra ny fanafarana vary raha ny zava-misy ankehitriny. Ny fijerevana sady ny fotoana mpambolena mba ahafahana miatrika n'ireny deny izao zany hoe raha amin'ny herintaona zany izao efa tokony misy ny politika ahafahana mizotra makany amin'ny hoe inona avy ny zavatra tokony atao mba tsy hiverimberina intsony. Raha ny prévision ny zavatra hita voalaza sy ny fanaovana tamin'ireo mpahay toe-karena dia mety ho tafakatra hatrany amin'ny 500,000 tonnes ny fanafarana vary ary tena marina tokoa zay nefa dia efa tokony mijerentsika hatramin'izay fa antony lehibe tokony hijerevana manokana hoe secteur agricole indrindra fa ny ao anatin'ny resaka politika rizicole. Ny teti-bola-panjakana dia tokony hiopana manokana raha voalazan'ny fitondram-panjakana tafiakatra hatrany amin'ny 2,6% any ny fiakarana teo amin'ny teti-bola-panjakana mahakasika ny secteur rural. Andrasana araka izany ny paikady apetraky ny fitondram-panjakana isorohana ny mety fiakarana ny vidim-bary manerana ny Madagasikara. Lafomba vao hafa tsy ampy ny fahaiza-manao ny rompisihatra mikarakara sy miany fahasalaman'ny biby eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahina vokatra izany mety ho fiparitahan'ny otrikaretina mpahazon'ny biby amin'ny vatan'olombelona ka antonona ampiofana ny rompisihatra eny fotony ny ampienana anafoanany izay tahany fifindrany ny aretim-biby amin'ny olombelona izay. Araka izany no isany tanjona ao anatin'izay fampiofanan'izay raha ny fanazavany Daniela Mino Arso.
avy amin'ny aretim-biby avokoa ny 5 ny aretina mpahazo ny zanak'olombelona manera-tany. Isan'izany ny fièvre de la vallée du Rift izay aretina avy amin'ny omby mety hifindra amin'ny vatan'olombelona. Eo ihany koa ny peste izay aretim-boalavo mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny parasy, ny haromontana izay avy amin'ny kaikitry ny alika romotra sy ny maro hafa. Misy mpiandraikitra ireny toy ireo dokotera mpitsabo biby sy ireo veterinaira. Ilaina ny fanatevenana ny fahaiza-manaony izy ireo hisorohana ny fiparitahan'ny ireny aretim-biby ireny amin'ny vatan'olombelona, ho ny talemsana ny andromaso ara-pahasalamana sy ny fanaraha-maso ny valan'aretina sy ny loza mety hitranga eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Izay indrindra mahatonga an'ilay hoe approche hoanay na émission de santé resantsika teo hoe fahasalamana tokana dia izay fitsaboana ny aretin'ny biby izay no fiarovana amin'ny aretina mpahazon'ny olombelona. Izay ilay hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Efa fantatra izany hoe aizany mety atombohan'ilay aretina mba mpahazo an'ilay olona dia fantatra izao hoe aretin'ny biby dia dikan'izany zany fitsaboana amin'ny biby ny fiarovana meloa an'izay ataontsika hoe ambany mahazo ny zanak'olombelona izay mahazo ny olombelona. Dia ilay fikarakarana ve mety mahatonga an'izay mahatonga izy hoe tsy ampy sa hoe inona ny aretina dia azo avy amin'ny microbe. Dia ny microbe fantatsika misy ny virus, misy ny bakteria, dia ny ireny mahazo ny olona dia mahazo ny biby koa. Dia misy otrika aretina zany mitovy mety sady mahazo ny biby mahazo ny olombelona. Dia izay ilay ataontsika hoe ny siansa taloha zany nahitana ny aretin'ny olona dia tany amin'ny biby dia iny fotsiny no jerevana fanaraka amin'ny io moa zany efa ataontsika hoe mivoatra ny fahaizan'ny olombelona. Dia izay mihitsy nahitana azy hoe reto aretina mpahazo ny olona reto kay aretina mahazo ny biby. Dia izay mihitsy ny mahatonga ny hoe amin'izay fisorohan'izay dia alao fisorohana tsaboana ny amin'ny biby dia tsy mipita any amin'ny olombelona. Tsika olombelona koa tsy afaka miala ao anatin'ilay hoe ekosistema, ao anatin'ny tontolo iainana zany misy ny biby dia ao miara-miaina amin'ny olombelona ao zany ao anatin'ny tontolo iainana koa ireo biby eo dia mifanerasera amin'ny olombelona. Ireo raha no sakafo hoantsika, ireo neny amin'ny sasany hoe efa fiompitsika hiaraka amintsika mihitsy dia tsy maintsy misy fifandraisana sy fampikasohana betsaka zany. Dia izay indrindra ny amin'izay hoe fikarakarana biby, fitsaboana ny biby sy ny tontolo misy azy no fiarovana koa amin'ilay ambana mahazo ny zanak'olombelona rehetrarehetra. Nisy androany ny atrika asa fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpiantsehatra rehetra anatin'izay fahasalaman'ny biby izay, ahafahana miala sy misoroka ireo ambana mifandraika amin'izay aritim-biby izay ho an'ny vatan'olombelona. Fiara-miasan'ny gouvernemanta malagasy, USAID ary ny FAO na ny fandaharana asan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena. Rola milaza ho afaka mampiditra olona hiasa amina orinasa nivelany amin'ny alalan'ny internet na ireny travail en ligne ireny no tratehaka taorian'ny velam-pandrika natao azy ireo. Betsaka ireo olona efa lasibatra ary vola be ihany koa no takian'izy ireo manomboka teto Antananarivo hatrany Mahajanga tao anatin'izay toeran'izay nahatrara nazy rola ireto rany fanazavana anja Robert Kolomajanga. Trateky ny zandarmeri-pirenena teto Mahajanga ireto olona roa lahy pisoloky milaza ho afaka mampiditra olona hiasa amina sosiete any ivelany amin'ny alalan'ny internet eto Madagasikara. Akan'izy ireo vola be ireo lasibatra ampanentanaina asa sy karamatsara saingy raha mpanaovina ireo saisie ireo olona ireo karaha misy diso izany dia mamerina saisie ary mbola akana vola be indray. Any États-Unis zany misy sosiete akaray ohatra hoe dia rasina ministera iray dia lafo be no manakaraman'le olona any États-Unis fa olona tia Madagasikara no asena amin'ny traité ny dossier personnel izay lazainy hoe campagne de saisie filazany azy avy any ivelany zany malefa amina endrika sary io zavatra io izy dia tonga eto Madagasikara dia ampidirina amina logiciel dia mameno identité complète ny personnel dia arakaraky n'iny anakaramany any États-Unis amin'izy. Io zavatra io nefany misy contrat idirana amin'ny asa aloha dia mandoa vola 3 millions d'ariary. Dia raha mividy an'ilay campagne de saisie zao nahazo an'ity olona mametraka fitoriana ity dia mividy campagne de saisie roa indray miaraka dia mandoa 2 millions d'ariary. Dia hoe diso ilay zavatra atao dia tsy mbola mandray vola satria tokony handray vola isaky ny 2 semaines izay karama
500 000 ariary isaky ny campagne décisive zany dia tsy mahazo manohy an'le asa raha tsy mividy amin'ireo indray zany hoe mividy 500 000 isaky le campagne décisive ihany na sy teny internet ny lazany anazy dia efa indroa mividy ireo olona ireo dia mbola hoe 10 ihany dia rehefa avy eo indray dia nitaritiny indray hoe ampanaovy an'ireo ankizy efa mpiasa ato ireo le asanao fa mandoha vola 1 500 000 ariary dia nandoha ihany reto dia tsy hita ihany zay marina tany Antananarivo zavatra io zany no miseho dia rehefa nivezivezy matetika teo ireo olona reo dia tsy hita ireo olona reo dia kanjo mifankahita tampoka aty Mazanga dia nasainy hoe mbola mandoha volan'ire mandeha indray vao mahazo manohy le asa aty dia olona moa efa tapa-kevitra ny tory dia rehefa nisamborona zany le olona reo ka nisavaina tao ny datany 5 avril 2024 dia nahitavana ordinateur maromaro tao CV-ana olona maromaro zay ho ampidirina amin'le asa ohatr'izay tao amin'ny fokotany Ambalavato teto Mahajanga no nahatrarana ireto pisoloky ireto sy ireo fitaovana maromaro toy ny ordinateur izay ampiasain'izy ireo araky ny fanazavana hatrany dia nivadika ao la France indray ilay asa tao États-Unis ary vola be hafa indray araky izany no notakiana tamin'ireo lasibatra teto Mahajanga. Société lazaina any États-Unis rehefa eto Mazanga dia mivadika any France indray no ampanaovan'ireo formation oloteto isotomana client dia ny vola zany raha malafo le site internet na site commercial indray nilazany anazy dia misy karama ny vidiny ivarotany azy 5 960 000 ariary dia ny site commercial 10 800 000 ariary fa nitamboka raman'le olona ampiasaina dia 500 000 ariary isaky ny asa vita nefa ny hatramin'izao koa zany le ankizy miasa reo dia mbola tsisy nandray vola fa mitovy an'io fatao tany Antananarivo ihany rehefa nanontaniana tsotsotra moa reo le olona voasambotra reo dia le teny andoha tampenaka teny izy ireo taloha dia amin'izao fa lazainy mifindra any akaikin'izay raha robikany indray koa fa fanelany toerana io izy mifindra tia Mazanga io. Olona amanjatony no fantatra fa efa voasolokiny ireto olona roa ireto hatrany Antananarivo ka hatreto Mahajanga efa natolotra amin'ny fampanoavana moa izy roa lahy ireo taorian'ny famotorana nataon'ny gendarmerie pirenena. Anvelany anarivony roaponina nafindra toerana vokatra ny tondra-dranogoavana ny Rosia amin'izao fotoana izao tafiakatra ray alina mahery ihany koa ireo trano dibo-drano tanteraka raha ny tatitra nataony minisitra amin'sana ny vonjy-taitra Rosianina raha ny fanazavana trany mavesatra ny fahavoazana sy ny fampitehany any an-toerana izay ilaina fanampiana aingana amin'izao fotoana izao dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao narak'izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.